miarahaba dia tonga soa ato amin'ny canto info tonga soa ato amin'ny info ivay androantsika iresaka mikasika ny corruption izy ireo olona izay mivarotra ny arenany gasikara sy mahazo tombony ireo olona izay mampahantra ny gasikara ary mahazo tombony amin'ny izany resaka arenany gasikara izany iresaka ihany koa ny antony nahafaty tompoko vavy Nadine Ramarsson resaka trafic ao Madagascar nanomboka tamin'ny 2009 nanomboka tamin'ny 2009 nitangana dia nitangana ny resaka corruption ary nidina dia nidina kosa indray ny resaka économie tao Madagascar maro dia maro ny trafic atao ao Madagascar toy ny trafic d'armes ny fitaovam-piadiana eo ihany koa ny trafic na bois de rose zay nazahoany izy reto tombotsoa lehibe indrindra ary nampahantra tanteraka nampidina ny économie ny Madagascar eo ihany koa ny trafic na lémurien izay emblématique ny Madagascar eo ihany koa ny resaka vatosoa ny famarotana ireo tany feno areraky-bontany toy ny volamena namidy ho an'ireo sinoa ireo canadiana ireo européenne ny anatin'izany resaka zany dia firenena maromaro fa misy firenena anankiray no tena ambadika ireo zavatra lehibe ireo toy ny trafic d'armes izay mitranga nanongana mpanjakana tany amin'ny 2009 tao amin'ny Wikileaks nisy article izay nanazava ireo olona izay nivarotra arme ireo olona izay nivarotra fitaovam-piadiana nanomezany fitaovam-piadiana zany ho an'ny CAPSAT izay nanongana mpanjakana ireo nanomboka tamin'ny 2009 dia misy karazan'olona ambadiky ny reto France Afrique reto satria anatin'izany France Afrique zany Madagascar anatin'izany satria France Afrique zany dia olona maromaro vitivity no intermédiaire izay mpanelakelana manelanelana sy miandraikitra ary manaramaso ireo resaka trafic ireo ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny trafic-na zaza ny trafic-na vehivavy ireo trafic d'armes zay teneniko teo dia anisan'izany olona izany zay takavanan'le France Afrique na Nicolas Sarkozy zay teneniko foana dia i David Douillet Jean-François Mancel Sylvain Willy Rabetsaroana ary Robert Bourgui anisan'izany ihany koa Mamira Vatomanga ireo olona ireo dia tanakavanan'ireo France Afrique ary mpiarady sy conseiller ny président ny transition tamin'izany fotoana izany ary mbola miconseiller azy hatramin'ny izao fotoana izao tamin'ny Wikileaks teneniko teo nahitana article arme nanomezana fitaovam-piadiana ny CAPSAT zay nanonga-mpanjakana tamin'ny 2009 dia misy ataoko anatin'ny description satria azahoako problème na droit d'auteur dia ataoko anatin'ny description le izy toy ity rangahy anankiray ity dia tsy fantatro loatra na adino na tsy fantamy hoe nisy mpanao gazety nanodidina azy teo izay sady manompa ny gasikara manompa ny gasy ho babakoto fitenenany azy moa dia hoe ny gasy dia tsy manan-tsaina satria ny eo amin'ny place ny sainy gasikara ny gasy dia lohana lémurien na fitombenana lémurien ny ao anatin'ny saitsika meko extrait kely anankiray ihany nareo dia avy eo izy ataoko anatin'ny description satria efa miparitaka eny amin'ny YouTube ihany izy ity dia ho an'izay nanao an'timo ho an'ny izay namoaka ity zavatra ty dia isaorana betsaka ary alakotsiny raha ohatra ka amoa fotamandrina raha ohatra ka anisy andiany kely extrait anatin'ity vidéo ataoko ity satria mba tiako ho tsapany tiako ho fantatry ireo malagasy zay tsy naharaka izany zay tsy nafantatra izany hoe izao no ataony reto France Afrique izao no ataony reto tanànakavanany Nicolas Sarkozy izao no ataony reto frantsay izay niaraka nanonga-mpanjakana niaraka tamin'ny olona zay notendren'izy ireo nanonga-mpanjakana ka hitondra tamin'izany fotoana izany ary mbola mitondra hatramin'izao fotoana izao arao kely vetivety anie ny extrait kely
ianonareo azy hoe Malagasy Babakoto alors quelle vétuetany parce que les Babakoutes malgaches ici il y en a pas un paquet hein. Putain les Babakoutes la malgachitude comme disait mon père malgachitude malgachitude il me dit il y a les lémuriens. Alors il y a des malgaches qui sont au niveau de la tête du lémurien, puis il y a des malgaches qui sont au niveau du cul du lémurien. Olotra zany no mpanolotsaina de olotra zany no manodidina zany hoe raha nanaraka azy nareo a de ao anaty description de jereo tsara fa idia miteny ity olona ity ny fomba nanongana mpanjakana ny fomba nanonganan'izy ireo fanjakana ary zany resaka France Afrique zany ho an'izay tsy maharaka dia tafiditra ao anatiny zany rehetrarehetra zany ny resaka trafic ny resaka kolikoly izay iarahana amin'ireo banque mondiale izay mampindram-bola ny gasy izany hoe ireo vola mena ireo dia misy tambony manome vola no sady manome fitaovam-piadiana mba ifamonoany samy gasy dia am'izay mba misy angalana misy taterana an'ilay arena ananany gasikara izay arena tokony ho gasikara no ivelona aminy satria matoa natokan'Andriamanitra ny nosy gasikara dia i Madagasikara sy ny gasy ny tokony ivelona amin'io ary ny tokony azo tombontsoa fa tsy ny vahiny mihitsiny ireo arena be ireo resaka kolikoly ireo dia nazahoany sasatsasany profit bénéfice be dia be toy ny profit zay azonyity membre Vatomanga ity dia sady nanodikodina vola mpanjakana nanodikodina volany Jirama izy eo ny vola 17 milliards d'euros tao amin'ny volany Jirama izay mahatonga ny Madagasikara izay misy délestage tsy akijanona eo ihany koa ny achat immobilier izay nandanian'ity olona ity 4,5 millions ary amin'izao fotoana zao moa izy de mbola eo amin'ny parqueny Paris zany hoe mbola ao anatiny fanarahamaso ary natao fanadiadiana ary ao anatiny tribunal ny Paris amin'izao fotoana izao satria amin'ny fanotizy ireo dia ny vadin'izy ireo no mitony amin'ny anarany vadin'izy ireo ny vola izay any amin'ny banky dia am'izay mba tsy voarakaraka izy ireo tonga tany Madagasikara nanao fikarohana nanao descente nanaramaso amin'ny tirangaty ny mpitandro filaminana frantsay dia tonga tany izy ireo de tsy au courant akory ny Madagasikara tsy au courant akory ny gasy hoe inona moa zany inona zavatra nalain'le membre Vatomanga zay tsy au courant an'izany tsy fantatray akory zany hoe inona misy fanarahamaso ihany tao de nandeha tany amin'ny tribunal n'Antananarivo fa akite foana le olona satria izy ireo zay ambony sy manana dia afaka miala am'izany fa ilay ambanimbany apetraka amin'ireny olona namanamany izay tsy de manamanam-bitana na sa tsy de manamanana vola ireny de ireny no tratra fa izy ireo tsy tratra maromaro izy ireo misy ihany koa zao toy ny resaka bois de rose dia nisy iraka États-Unis ny iraka américaine zay nanao enquête taty Madagasikara tany Madagasikara ary ny voasambotra moa izy io tao Maroantsetra satria no izay andeha hanao enquête resaka an'ity bois de rose ity satria nisy ny rangahy anankiray Liu Hongyu directeur ny agence Mexico à Pékin de io rangahy io niteny direct hoe miara-miasa amin'ny mpitondra firenena miara-miasa amin'ny président ny Gasikara izahay satria namana akaiky izy dia izahay no manao aferana resaka bois de rose de rehefa tonga aty aminay de ny sasany alefa any États-Unis ny sasany kosa indray mo anamboaran'izy ireo zany anamboaran'izy ireo gitara fandrina meuble zavatra isan-karazany ohatran'izany zany hoe ny resaka trafika dia izy ireo izay mpitondra no nahazo vokatsoa
nahazo tombom-barotra tombony raha iresaka nyty mpitondra fanjakana ity antsika nanomboka tamin'ny 2009 izy de nidangana de nidangana tokoa ny arena ny patrimoine zay azony toy ny trano any Île Maurice any a Dubai a France en Angleterre sy ny tariny dia mba tianao fatarana hoe aiza moa ny ahitana izy ireo vola raha ohatra ka be ny tanàna ny asany taloha ta nanonga-panjakana izy dia avy eo tonga de nahazo patrimoine zay tena midangana de midangana tokoa eo ihany koa ny resaka dette zay anana ny la France amreto olona reto dia voafafa avy hatrany matoa voafafa izany dia misy tambony ny banque mondiale tia mafa mihitsiny ny dette raha tsy misy tambony ireo zavatra ireo dia isika gasy isika madinika no mijaly aminy midina de midina ny resaka économie miamahantra ny gasy fa zareo kosa ndray de manakarena manakarena anatiny zany aferany Bois de Rose any ihany koa dia nahitana ny Jean-François Mansel, Robert Bourgui ary ny resaka Willy Rabetsaroana ireo olona reo dia anatiny resaka trafikana Bois de Rose tsindriko kely fa iresaka le Willy Rabetsaroana sy Robert Bourgui na Jean-François Mansel dia nisany saika apiditra i mariage pour tous ao Madagascar. Mariage pour tous di fantatsika fa mariage nireo olona zay mitovy zany lehilahy samy lehilahy sy vehivavy samy vehivavy izy ireo dia olona saika apiditra an'izany resaka mariage pour tous zany any Madagascar di fataro am'izany Madagascar raha olona ohatra zany manodidina ny mpitondra atsika dia fomba ahoana ny mpandroso any Madagascar eo ihany koa ny resaka trafic de Lémurien indray de mbola ialana amin'ny sinoa ihany fa ny ankamaroany dia ao Madagascar ny tena miroborobo zany resaka trafic de Lémurien zany amidy any an-tsena Lémurien amidy any an-tsena ohatra mivarotra henan'omby ny fanaovan'izy reto azy dia maka Lémurien le Lémurien couture na regny tena mora no akanizy ireo dia efa misy ankamaroany misy restaurant maromaro zay manafatra ny reto Tamatave sy any Majunga de Gossurais reny no restaurant zay manafatra itony Lémurien itony zany hoe raha makany ianareo ho an'ireo touriste dia mba antanitany ihany le hena hoanina sady mba tafihinana Lémurien pané na tafihinana henana Lémurien satria efa miparitaka izy am'izao tsy Lémurien rery ihany fa ny henana alika efa amidy any an-tsena da amidy any amin'ny restaurant zany hoe steak na chien steak na Lémurien zay zany no hoanina miaraka amin'ny frite de miaraka amin'ny ketchup zany hoe mba antanitany eo ihany rehefa mividy efa makany amin'ny restaurant rehefa mividy hena hoe hena mino misy ty de mba jerijerena tsara hoe rouge ve sa rose le izy de ohatr'izay reo restaurant reo no tena manafatra henana Lémurien sy henana chien henana alika izany rehetrarehetra zany nanomboka tany amin'ny 2009 ny tena ny rongatra izany rehetrarehetra zany toy ny mikasika am'izany resaka aferana Bois de Rose zany ihany koa dia avy am'izany no nahatonga ny tompoko vavy Nadine Ramarsson izay misy ny saboté ny vedette zay mitondra azy ary dia misy explosé le vedette ary ny épave zany vedette zay zay notazominy gendarme izay tokony anaovana fikarohana dia mbola no simbaina no potehina am'izay mba tsy misy fitohizan'ilay fikarohana zay ataon'ireo gendarme ireo talohany accident prématuré nahazo azy ity satria talohany amoahany izy ireo tao anatin'ny télé tsy miankina iray ao Madagascar ny anarany ireo zay manao trafic na Bois de Rose ny anarany ireo zay manao kolokolo ny resaka fitaovam-piadiana dia nisy ny saboté ny vedette dia liarana lala moa resaka Madagascar ny
ny zavatra nanjo azy ary ny tantarany hommage ny tompoko vavy dia ao amin'ny réseau Hillary Clinton no ahitana azy fa eny amin'ny YouTube misy antsasatsasany fa niresaka maministra azy dia tokony omena lanjany fa any amin'ny réseau Hillary Clinton no ahitantsika an'izany. Ireo resaka ireo dia mbola nirongotra nanomboka tamin'ny 2009 ihany koa ny resaka alajaza. Izany rehetrarehetra zany dia anatin'ny France-Afrique, ny proxénètes, ny fangalaran-jaza amin'izao tena malaza be ao Madagascar. Misy zazavery maro dia maro ny zazavery ary zazakely ka hatra amin'ny zaza eo amin'ny 12 ka hatra amin'ny 14 taona ny tena very. Antitra ireto vahiny presque retraité izay tonga any Madagascar. Ireo olona ireo dia ireto ankamaroany reto olona mpanolana zaza tsy ampitaona zany azo atao le antsoina hoe pédophilie izay tsy afaka manao izany tsony aty ivelany dia aleon'izy ireo makany Afrika dia izany mahatonga andreo zaza reo very ho alainy reto olona reto ataony izay tiany anaovana azy. Ny sasany ihany koa amidiny ireo ray aman-dreny. Izany atsipy any fa ho anareo zay mpitondra fanjakana mba jereo ny gasy mba jereo ny gaskara fa aza de varina mameno pôsy fotsiny fa ny zaza betsaka ny zaza very ao Madagascar, betsaka ny zaza voaolana ao Madagascar. Ny ankamaroany zaza reny dia hita any Vatican, hita any Russie, lasa mivarotena, hita any en Chine. Zao ndray zao mbola nisy vehivavy gasy indray maty nanaraka nanao efa vita mariage tany Madagascar nanaraka mivadiny tany dia lasa natao mpivarotena dia mangataka fanampiana izy. Ny sasany moa dia vonoina voaingana indray taona eno hoe nampidina daholo ny vehivavy izay miasa any Koweït dia nefa mbola misy vehivavy anankiray indray maty tany Koweït. Za mety tsy fantatra tsony hoe inona ny marina dia inona ny diso fa reto olona parlotte rehetrarehetra reto ny vava ihany no mandefa ny asa tsy misy. Mbola anatiny zany ihany koa rokadrabe nanomboka tamin'ny 2009 ny resaka fitsaram-bahoaka. Ity zavatra ty dia efa zavatra efa mamoa fady, zavatra manimba ny image ny malagasy, manimba ny image ny gasy, zavatra efa na amin'ny resaka an'izany mahamenatra fitsaram-bahoaka. Gasy samy gasy mifamondro. Resaka alatra koa dia amin'olona gasy. Resaka alatra koa alatra lavanila dia amin'olona olona dorana velona le olona. Misy karazan'olona efa nona avy any amin'izay tsy ampy sakafo any mifarombona mamono olona mitovy aminao mba raiso amin'ny toeranao kelany hoe raiso amin'ny toeranao amin'ny avanao na amin'ny zananao na amin'ny raha lanao hoe dorana velona ireny olona reny dia manao ahoana ny fomba ataonao. Zavatra tsy misy zany. Ianareo manao anareo hoe mpivavaka kristiana mandeha mivavaka any am-piangonana amin'ny alahady nefa ny sabotsy sy zoma sabotsy avy nandeha mivarotena sy avy nandeha nangalatra avy nandeha nandindita any amin'ny boaty dia rapitson'iny efa janjanjina mitoaka dia matory any am-piangonana. Ny sasany moa avy manao fitsaram-bahoaka dia andeha hivavaka. Aza miatsara velatsiry olona, tsy aza atao ny fiatsaram-belatsiry fa tsy ahavitra vao mainka miasimba. Zavatra tsy fataon'ny Madagasikara zany taloha, zavatra tsy fataon'ny Gasikara zany taloha mahamenatra resaka fitsaram-bahoaka. Fantatro fa efa nisy zavatra décret nivoaka hoe izay tratra fitsaram-bahoaka dia ho voasazy. Hatramin'izao mbola misy ary tena mbola mirokatra, mbola maro dia maro ny fitsaram-bahoaka. Voaingana zao resaka bon de caisse nangalarina olona anankiroa tany Tuleary dia mpitandro filaminana mihitsy no namono azy. Dia maninona raha alaina le olona dia ampidirina fonja na ho anareo izay mpanao fitsaram-bahoaka alaify le olona dia samborina dia fatorana dia aleo izy ny fitsarana no nagahatra azy fa tsy anareo no anao fitsaram-bahoaka. Da tsy mety, zavatra tsy mety, zavatra abibina ohatry zany nanomboka tany amin'ny 2009 daholo izany rehetrarehetra zany fitsaram-bahoaka, corruption, trafic d'armes sy izany rehetrarehetra zany.
raha samy anao fitsaram-bahoaka eto ny rehetrarehetra manao fitsaram-bahoaka ny fokon'olona ny vahoaka manao fitsaram-bahoaka ihany koa ny mpitandro filaminana dia ifampitsaratsara samy vahoaka eto tsika dia samy ifamono dia vafarany tsy ripaka tsy hisy tsony ny gasy dia zany sy zany tiandreto olona reto atao mifamono eto sika rehetrarehetra dia zarany azako mizay izy miditra ho azy dia tafidy tonga amin'ny tanjona izay ry hoatsika zay mpitsara hoatsika zay mpanao fitsaram-bahoaka ny tokony ho tsarainareo dia ny mpitondra fanjakana ireo mpanao politika izay manabotry ireo mpanao politika izay manao kolikoly izay mivarotra ny arena ny gasikara izay mivarotra ireo tany feno arena nomen'Andriamanitra feno arena kibony tany toy ny vatsoa toy ny tany volamena izay omena ireo sinoa omena ireo kanadiana omena ireo europeana reo ny atao fitsaram-bahoaka ry vahoaka fa tsy ny olona mangalatra koa no vonoinareo tsy ny olona nona mangalatra bondekesa no vonoinareo ireo mpitondra fitsakana ireo no tsaratsara ho any ry vahoaka fa reo ny tokony atao fitsaram-bahoaka fa tsy ny olona mangalatra koa mihitsiny tsy ny olona ny gasy madinika izay mahantra no atao fitsaram-bahoaka fa ny olona manan-karena avy amin'ny arena ny gasikara nefany arena ikambanana raha ny gasy madinika no mikitika izany bois de rose zany dia avetrany any amponja raha ny gasy madinika izay trandraka volamena ao amin'ny taniny izy ireo dia fonoina na any amponja avetrany fa ry zareo zay efa mavita contrat any amin'ny sisisiny any amin'ny fitandrany izy ireo dia ny vahiny ihany no mahazo tombony maninona moa ny vahiny no mena tombony maninona raha ny gasikara maninona raha ny gasy no mena tombony fa tsy ny mena tombontsofa ny fa tsy ny vahiny ny tiako hitongavana amin'izany le gasikara dia mba okisika mba anokatra ny saina okisika mba ianareo zay mpikaroka tsara fantatra fa ireo mpanao gazety izay manokatra mivavany dia voamenasy toy nahazo ny tompoko avinadinina Ramarsona mbola tsy nisokatra koa ny vavany dia efa reny nahazo azy maro ihany koa ny akamarozany ireo mpanao gazety izay mihidy ny orinasa maro ihany koa ny akamarozany ireo blog izay miteny marina dia voahidy ny blog satria tsy mahazo miteny tsy afaka miteny satria raha vao miteny ianao dia tapenana avetrany vavanao raha miteny ianao dia menasena ianao na menasena ny fianakavinanao dia zay mahatonga antsika tsy ho tafavoaka sy tsy ho avotra mihitsy tamin'ny vidéo faramoa ny teny hoe lafy Madagasikara raha mandinika isika manantsaina dia ity resaka nosy anankiray ity nazahoany gasikara ny fahaleovantena mbola ity nosy anankiray ity ihany koa no avery ny fahaleovantena ny gasikara talohany nazahoana ny nanomezana izy ireo ny fahaleovantena dia nanao sonia mikasika ity nosy ity nalaina ity nosy ity ary nomena saritsanina fahaleovantena contre an'izany nosy zany i gasikara no dikan'izany nomena fahaleovantena anatin'ny enimpolo taona satria izao tsika fahaleovantena ny 7 amin'ny 10 taona ho feno enimpolo taona amin'ny taona ho avy amin'ny 2020 zany hoe amin'ny 2020 moa no atao ilay soni dikan'izay enimpolo taona boribory enimpolo taona tany alohany nazahoana fahaleovantena natao ilay soni zao ndray feno enimpolo taona amin'ny 2020 dia mbola ho atao ndray ilay soni mikasika ity nosy ity any zany hoe dikan'izany nomena fahaleovantena anatiny enimpolo taona dia vita le enimpolo taona dia miala amin'izay fa tonga ny tompony ary izany no mahatonga ireo frantsay izay saro-piaro amin'ny Madagasikara zany mahatonga ireo frantsay izay mandefa ny ireo mpitandro filaminana manao ankety ho an'ireo olona mpanao kolikoly ho an'ireo olona mivarotra ireo arena ary zany mahatonga azy ireo zay manilika sy manongana ireo mpitondra fanjakana gasy izay tsy miaraka miasa amin'ireo zany hoe zavatra tsotra tsotra fatarina nge zany zavatra tsy sarotra mieritreritra fotsiny ianao hoe naninona tokoa talohany nazahoana fahaleovantena dia zao ahazo enimpolo taona tonga ty ny tafika
andehanao matso amin'ny andro fahaleovatenany Gasikara amin'izay ry zareo ihany koa no mibaiko hoe amin'ity resaka matso ity misy miaramila ny teny hoe ny tafika vahiny izay ianao matso aty dia ny tian'izy ireo no atao satria taloha tamin'ny matso ny Gasikara dia raha 80 ny pahan'ireo Madagasikara ny gasy ny maramila ny tafika zay atao dia atao zato toy ny nataony mpanitafika ireo frantsay ireo ary ny teny azahoany izy ireo hoe ny anay ny tireur d'élite ny tafika spécialisé police spécialisé no mandeha aloha izahay no mibaiko ny izahay zany no mitarika zany mahatonga anay miteny hoe ny pahanay no arahanareo fa tsy anareo raha izany ny atao dia dikan'izay ny ergasy efa hoe izy no mibaiko tonga ty izy ireo dia anao matso miaraka dia amin'ny 2020 voan'ny boribory enimpolo taona ny fahaleovatena dia anao somindray inona nomezana fahaleovatena mbola itinosy ity indray no averin'ny fahaleovatena zay dia zay le resaka nanomboka tamin'ny 2009 zany tena nitangana dia nitangana ny resaka corruption nitangana dia nidina ny resaka fahantrana sy ny resaka économie ny Gasikara mandeha daholo ny resaka fatiaram-bahoaka resaka trafic d'humain ny resaka trafic na lémurien trafic na viande de chien ny trafic na volamena dia izay efa fantapantatsika zany ny akamarozany tena manao azy ireo dia raha anao fitsaram-bahoaka ary malagasy raha anao fitsaram-bahoaka ary gasy dia ajanao zany fitsaram-bahoaka zany fa tsy mety eto ihany koa alohany anao veloma dia mba isaorako ireo olona manoratra ty amiko isaorako ihany koa ireo olona izay manao commentaire ireo olona izay tia tanindrazana izay mitendry manome conseil au lieu de anakina be fahatany dia ny resaka ny fitiavan-tanindrazana zany dia niteny hoe raha tiatsika ivoatra i Gasikaratsika ny tanindrazantsika dia azasina resaka foko satria noho ireto mpitondra fianjakana noho ireto mpitondra mpanao politika izay tokony atao fitsaram-bahoaka itony dia lasa miteniteny foana ny tena resaka foko zavatra fady zavatra tsy azo atao zavatra tsy mety dia lasa toy ny oabolana gasy hoe ianareo lehibe ny lehibe no miady dia ny madinika ny vohitsakitsaka ianareo mpitondra fanjakana no manaparitaka adi-poko ianareo mpitondra fanjakana no manambany ianareo mpitondra fanjakana no mampiady ny samy gasy dia lasa izahay madinika no tsy mifankaty lasa izahay madinika no miteniteny foana fa ny tokony ho izy tokony anakambana ny hery isika malagasy tokony anakambana ny hery isika gasy ary tokony anakambana ny hery tsy sarabazana isika gasy fa leo samy raha samy fiteny samy fiteny malagasy samy mampiasa ny teny gasy ny aleo ikambana apiray ny hery anodrodana ny zavatra tsy mety ary anarina n'izay zavatra azo arenina isarana betsaka ireo tia tanindrazana zay nanome conseil zay fa isarana betsaka nanaritra hatramin'ny farany dia manome fotoana indray amin'ny manaraka misaotra tompoko azadino ny manao abonné azadino manao commentaire azadino ihany koa manao like veloma daholo.